Fandraisaka an'izay fahasalamana izay antsika dia ny farany volana jolay avy izao no vinavinaina ho vita ny hôpitaly lehibe manara-penitra izay arahan'ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fotodrafitrasa ny fampitaovana ary ihany koa ny fanajarinan-tany miasa ihany koa izy ireo miara-miasa amin'ny gouvernemanta sinoa. Ity fotodrafitrasa ity moa dia tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana amin'ny ananganana tanan-dehibe vaovao. Vita eo amin'ny 7,700 ny asa fanamboarana ny hôpitaly lehibe aty Anosianala atao anatin'ny distrikta Nambohidratrimo. Raha toka tamin'ny taona 20 no nanomboana ny asa fanamboarana dia ho tanterahana amin'ny farany volana jolay ny fitokanana azy. Ny lamina moa zany dia tokony amin'ny farany volana jolay no anomeny lakile atsika ny orinasa sinoa izay miantoka ny fanaovana an'ity fotodrafitrasa ity. Ary izao moa zany dia lazaina fa manamarika indrindra ilay fiarahamonibonantoka ary mametraka amin'ny toerany maha-ministera-mpanjakana izay ataontsika hoe mpandrindra miaraka amin'ireo ministera hafa amin'ny lamina amin'ny ataoko hoe tiana tongavana fitantanana ny raharaham-pirenena. Hitantsika fa manome fotodrafitrasa zany ny minisitrim-panjakana fa ny ampiasa azy sy tantana azy dia ny ministera amin'ny fahasalamana miaraka amin'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana malagasy fa ny sinoa kosa dia manome antsika amin'ny mampiara-mombonatoka azy ny fotodrafitrasa. Tafiditra fiaina ao anatin'ny tetikasa famoronana tanan-dehibe vaovao tanterahan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny analogy ny fananganana ity hôpitaly lehibe ity. Ity hôpitaly lehibe ity izay ifameno amin'ireo bora-panjakana samihafa, tsena, toeram-panatanjahantena orina miaraka amin'ireo trano misy fanamorana ny fandaovana azy ety Anosiala. Manerana ireo renivohim-paritany manerana Madagasikara dia misy 700 latsaka kely ireo trano misy fanamorana ny fandaovana azy izay natsangana. Raha ny eto Anosianala mitotaly 7,300 ireo trano naorina ka hita ao avokoa ireo trano ho an'ny sokajy telo dia ny trano mora ho an'ny mpivady vao, ny trano ho an'ny mpiasa-panjakana ary ny trano ho an'ireo mpiasa avy amin'ny orinasa tsy miankina. Raha ny eto Anosiala dia misy ireo trano mora aloha satria tsy maintsy jerena ihany koa hoe tsy maintsy miara-monina itsika malagasy fa tsy afaka ny hoe hitokana ny sokajin'olona hafa. Ka eto amin'ity sitina Anosiala ity zao dia misy ireo trano mora aloha izay misy 160 izany eto dia misy ireo trano fonctionnaire, misy ireo trano izay nataon'ireo partenaire atsika moa zany amin'izao fotoan'izao raha eto Anosiala ny resahana dia ao ny Sonapara izay efa navitan'ireo vilan'ireo, eo koa ny Knaps izay tena eo am-panamboarana amin'izao fotoan'izao. Tsy vitan'izay ihany fa amin'ny hoe maha-fiarahamonina azy dia misy fiangonana ihany koa zany mipoitra fiangonana katolika izay nomena tany hanao fiangonana etsy amin'ny malalaka etsy. Amin'ireo trano mora mitotaly 100 eto Anosiala ny 100 efa misy mipetraka ary ny 100 kosa ny mbola andalam-panamboarana izay vinavinaina ho vita afaka raha volana sy tapany. Mbola maro fotodrafitrasa orina eto Anosianala izay sokajiana ho fitaratra amin'ireo fanamboarana trano tanterahany analogy ka heverina fa mandra-pahatonga ny farany tito ity dia hisy fiovana tanteraka ny endriky ny tanàna eto Anosiala.